Mpianatra cité Ankatso voalohany tsy misy rano nandritra ny 2 herinandro. Fifidianana ben'ny tanàna sy mpanotsain'ny tanàna, vokatra tsy ara-dalàna, tsy misy ny mangarahara. Fifidianana fenosoka sy tsy fanaran-dalàna tao Antsirabe voalohany, tsy petra-potsiny ny kandidatima, tsy maintsy mivoaka ny marina. Nidina ifotony ny fanakalo-hevitra tamin'ireo mpikatroka tsiky Madagasikara ny Flot National ny Antoko Androany. Ny tafa mivantana tamin'ireo mpikatroka sy mpitarika atao amin'ny distrika Betafo sy Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa ny Flot Ravalomanana Marika. Fotoanana faneretra ny fambozara sy ny fanentana manoloana ny zava-misy aina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mibaribary loatra ary mampiaiky izao tontolo izao ny tsy fahaiza mitantana misy ka miteraka ireo fahasahiranana maro lafy eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana. Tsy afaka nijery fotsiny izany ny fanoherana ho ny Flot Ravalomanana Marika fa tsy maintsy mitady hevitra hanavotana ny malagasy. Sato amintsika mpitarika hoe aminareo amin'ny topo politika ny jery fotsiny ny zava-misy eto Madagasikara. Maro ny zava-mitranga eto Madagasikara sy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka tsy maintsy mifandinika isika. Fa efa hitantsika ireny ny fihetsika sy ny valitenina tao mpitondra kanefa voaka malagasy dia tena sahirana tanteraka ary latsaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka tena fahantrana lalina mahita ny olona tia tena sahirana tsampy sakafo maro ny taremarika avoaka fikambanana iraisam-pirenena toy ny banque mondiale iraisam-pirenena fa mitombo hatrany ny isan'ny olona eny tsara ny isan'ny olona tena latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina mitombo isan'andro ny isan'ny olona satria naonao tonga zany le vitipenana tsy zakany tsony tena sahirana izy hoe izy banque mondiale hoe tena taremarika izy zay avoakanay aminareo dia mampiseho fa mitombo hatrany ny isan'ny olona tena latsaka anatin'ny fahantrana lalina zay midisy zany fa tsy mahomby ny politika mpanjakana misy eto Madagasikara matoa samy tena izany banque mondiale mitena izany matoa mitombo ny isan'ny fahantrana dia tsy mahomby ny politika andrareo eto Madagasikara tsy mieky amin'izany fahantrana ny vahoaka malagasy zany nefa ny mpitondra fa hoia eny tsara izy fa ho azy ny mandrefy dia fitohanan'ny firen'ny fiara fandrefesany me dia fitohanana mandrefy manakareroany izy zany fa betabe ny embouteillage zany azy zany azy ny fandrefesany ny zava-misy nefa dia ny fahantrana lalina zay vokatra ny tsy fahazy mitondra ny fanjakana amin'izao fotoana izao zay tsy mijery zay mahasoa ny voaka. Tsy ny mpanohitra irery intsony no milaza ny tsy fahombiazan'ny mpitondra fa miteny avokoa hatramin'ny fiangonana sy ny fiarahamonim-pirenena ary ireo fikambanana maro samihafa na eto an-toerana na ny ivelany. Tsy fanakorontanana velivelo ny fanazavana ny fitadiavam-baolana amin'ny fahantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy, ny ady amin'ny fanjikan-dalàna, ny fiarovana ny demokrasia sy ny tsy fanekena ny didi-jadony. Manana ny adidiny rehetra manoloana ny zava-misy fa tsy afaka nijery fotsiny ny fanapotena ataon'ny mpitondra tsy mahomby. Reo olona miteny fa hoe mpanakorotana zay ny fiteny matsy mpanakorotana ny mpanohitra tsy mpanakorotana zay fa milaza aminareo mielana reo eo fa tsy mety tsony nataonareo mampijaly ny voaka malagasy. Tsy fanakorotanana velively fitadiavana vahaolana amin'ny fahantrana ny voaka malagasy aveliko sady tsy fanakorotanana velively araka ny hevelanareo azy ny tady vahaolana amin'ny fahantrana ny voaka malagasy tsy fanakorotanana velively ny fiadina amin'ny fanjikan-dalàna sy ny alabata ataonareo ary tsy fanakorotanana velively ny fiarovana ny demokrasia sy ny tsy fanekena ny didi-jadona ny azy ireo zatra ataontsika ireo tsika mitady hoe mba fifidianana demokratika mangarahara ekeniny rehetra ny vokatra fanakorotana zany aminy tsika milaza hoe zay dia tena tsy manaiky an'ity didi-jadony ity fanakorotana zany aminy satria izy reo te hitondra ary tsika tsy manakorotana zany mihitsy fa mitady vahaolana nasoavana voaka malagasy tsy anaiky zany isika mitambatra vato misaraka fasika noho zany tsy maintsy ataontsika zay ampivononana ny hery rehetrarehetra. Tsy maintsy averina ny firaisan-kina sy ny fisokafana amin'ny ankolafy kely rehetra saingy ilana fahaimelony zany hoy ny fanamafisana. Aoka ny tombotsoa ambonin'ny firenena no katsahantsika mandrakarivo tombotsoa ambonin'ny firenena tsy ny tombotsoan'ny tim na ny tombotsoan'ny prositeme na ny tombotsoan'ny APM na ny tombotsoan'ny tsaratafa no jerevana na ny tombotsoanao fa ny tombotsoan'le firenena miaraka aloha dia ny tombotsoandreo aloha nresahana aoka isika tsiray mba samy anao ezaka anatona ireny atoko politika hafa ireny
ka hovonina iaraka hiasa amintsika ankitsikoa fatandremo anefa mila mitandrina fatandremo anefa sao dia tafatsofoka anatin'olo zay ka milaza ny zavatra paikady tianareo atao koa mino ao fa ho sa isika hijoro anohitra zao fampiororona ny tanohitra zao ary nina ny malagasy zay mijaly tsy maintsy didantsika vaolana mino ihany koa aho fa ho sa hijoro atranytsika ka tsy anaika ny fanapitena ny firenena misy atsika mahatoky anareo are ianareo mpitarika aloha mahatoky anareo aho fa tsy anosy-botanana ianareo raha ohatra misy ola manatinanareo ary mahatoky anareo aho fa andanjalanja tsara amin'ny lafiny rehetra ianareo mba tsy hotratra mifakapanahy amin'ny fitiavatena sy ny fitiavatseza ary indrindrindrindra amin'ny fitiavakely velom-bolo tanteraka ireo mpikatroka niverina indray ny fanantenana sy ny fiandrandrana trany firaisankina iady sy anohitra ny tsirariny sy ny jadony mitady anjaka eto amin'ny firenena ankehitriny izao hitan'izao rehetra izao ny famiravirana ny safidym-bahoaka tao Antsirabe voalohany tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo ho ny kandidaty montoerana maître Ravaka Rabenandrasana androany voapirofo ary no amariny valitany avokoa ireo pirofo sy fitarainana saingy nolavin'ny fitsarana misanana atao amin'ny fanjakana izany fokotany maromaro no natratra ranjany tao Antsirabe saingy tsy nisy vokany vitorina entiny ilazana ny zavamisy faniraitsykombakomba tamin'ny kandidat Nirmara ny fitsarana ho ny fanamafisana fahamarina nanentana ny olo nanderaka lalantsika natampo fampafatarana kandidat natampo ny fampelezan-kevitra natampo fifidianana mbola nanaraka lalana andeha amin'ny fahitsinitsika fa zareo dia nanao izay ho afany ihany koa nandeha tamin'ny ratsy nandeha tamin'ny fangalarana nandeha tamin'ny lainga sako mitrele tena nanday satria manana pirofo ny faloatra amin'izany tsika fa tsy nisy ny fizarana voly tsy nanisaka tany amin'ny toerana taiza le toerana tao vohitra arivo tany vohitra arivo maître Ravaka tamin'ilay fotoana sy nahita maître Ravaka tany si azontsika porofony izany dia hoy aho hoe efa lasaka katerena fomba toy izany ve nentina hitantanana ny firenena olona toy izany ve élection de proximité iny fifidianana communale iny izany hoe fifidianana manolo-koditry ny vahoaka miainga avy amin'ny tety amin'ny collectivité territoriale dia zao tsika ty fotony commune ane zany fampandrosoana zany e commune zany ane no andrekina zany fampandrosoana ny firenena zany dia rety amin'ny commune misy no mpitondra mandaika mangalatra amitaka vahoaka koa zany mba apetraka eo izay le antony tsy aleketsika azy raha ny fantatra mbola mitoy ny amin'ny fitsarana ny raharaha fifidianana tao Antsirabe satria mbola tsy eo ampelantanan'izy ireo ny didi-pitsarana ary mbola miandry ny tohina hatrany izy ireo nanamafy ankilan'izany kandidat tao an-toerana fa tsy hipetra-potsiny ary miantso ny firaisan-kinany rehetra nohitra ny jadony ary ampanjaka ny rariny sy ny mariny tena masamamoriny zareo dia hoy aho mantsanareo hoe andao isika iara isalahy tsika hijoro samy manana ndraikitra daholo isika rehetrarehetra isam-batan'olo eo izahay mpitarika fa isika rehetra mihitsy zay vitanao ho an'ny firenenao ho an'ny taranaka faramandimba indrindra anaovantsika an'izao tontolo izao e anahoana ny ho avindreo zanantsika reo raha itsika mbola manana hery toy izao ny raviravitanana andao iara isalahy avorio ny hery rehetra eny amin'ny fokotany eny amin'ny boriboritany eny amin'ny commune rehetra zay misy atsika eo ihany koa ianareo avy eo amin'ny Antsirabe 2 district na Antsirabe 2 dia andao iara isalahy hijoro satria efa latsaka katerena vahoaka malagasy ny sosialy mponina ny lalana eto Antsirabe manahoana ny fako manahoana nefa fiahinany reny CSB2 reny zay ndraikitry ny commune malahelo mampalahelo ny zavamisy fa amin'olona kolaka izao amiko amintsika dia hoy aho hoe andao iara isalahy tsika ankoatra ny tao Antsirabe nisy eo lany ihany koa ny fandikan-dalana sosika samihafa mialoha mandritra ary tao aorian'ny fifidianana atao amin'ny kominy Bity nanao ny fomba rehetra nampandaniana ny kandidat-mpanjakana tamin'ny alalan'ny filazana mialohan'ny fotoana fa tsy maintsy izy ireo no lany tao ihany koa ny fampiasana bilita vita marika mialohan'ny fotoana efa nisy ny fitoriana napetraka makasika ity raha ity tany amin'ny fitsarana misanjany saingy tsy misy mandraitra amin'ny androany raha ny fanazavana zavatra nisy tao amin'ny commune ny Bity zay efa-tsara ho fatantsika fampizarana dia izao nandeha ny fifidianana nangina ihany no ny tena hoe resy ay no tiana aresy ty tany alohan'ny fifidianana zareo tany amin'ny propagande efa nlaza hoe tsy maintsy lany zahay na inona ataonareo na andeha ambany lohanareo aza nareo dia tsy maintsy lany zahay
ny andro fifidianana tamin'ndraiky amby folo ny mandaterany zareo a Iromara dia efa niteny hoe efa manana tombony valonjato tsika amin'ny raiky amby folo atoandro efa manana tombopaty valonjato ny aso numéro 1 izy zany hoe candidat numéro 1 zareo a ny ady boaty tao amin'ny candidat ny Iromara fa tsy tafiditra nyray dia nitsangana no indépendant dia efa mesy papa zareo dia zao no nataon'ilay numéro 1 samy mailo antsika amin'isa vato raha riva fa zalahy efa niatso efa manana tombony valonjato amin'izao fotoana zao mariano ny délégué sy ny rehetra fa tsy afananoatra fa ny siège zany hoe 10 andro taolana fifidianana dia nivoaka ny secret misy bulletin BDP Kosia Brony chef d'arrondissement ny fitoriana dia natao anankiroa ny anankiray nao amin'ny tribunaly ambaratonga voalohany eto Tsirabe tsy nisy nentina ndray olo hatramin'izao tsisy nentina ndray fitoriana satria raha ny lalàna zany a nomen'ireo mpailalàna dia hoe tena zavatra mampigiadra ny firaisana tsikiombakomba tany nataony délégué sy ny candidat Iromara tany amin'ny commune ny Bity dia mbola mitady fomba zay mba apio zay ametraka io fitoriana io fa tsy mety mandray ny ato amin'ny tribunaly Tsirabe fa dia mbola miazo azy ao ny fitoriana hatramin'izao raha ny fantatra mbola mitony amin'ny fitsarana ny raharaha fifidianana tao Antsirabe tsy mbola ampelantanan'izy ireo ny didim-pitsarana ary mbola miandry ny toyny izy ireo raha ny fanamafisana mangarahara sy ny fanaraha-maso fifidianana fototry iorenan'ny demokrasia tena izy satria raha tsy eo ireo dia hijanona saritsariny mora ny fanodikidinana sy ny tsy fahatokisany vahoaka ny fifidianana hoy ny mpanara-maso ny fifidianana safidy androany ilaina hatrany ny fanaraha-maso arak'izany mba hisy mangarahara manomboka any amin'ny fampielezan-kevitra ka hatramin'ny famoahana ny vokatra ny fifidianana raha ny fanamafisana ny asanay firaisamonim-pirenena kosa zany a dia mpanara-maso hoe a ohatrany ahoana ny fanatanterahany sy nian'izay resaka fangarahana zay raha miresaka fifidianana tsika zany dia tsy niandro mpifidianana irery ihany fa hatrany amin'ny voalohany mbola fikarakarana hatramin'ny mialohan'ilay fiantsoanan'ilay fanakanany mpifidy a hatramin'izao mbola mitohy hatrany ny asanay zao ohatrany hoe a raha miteny zao tsika hoe fangarahana amin'izao fotoana misy atsika zao dia le hoe aiza ho aiza ny fomba azahoana ny vokatry ny ilay didim-pitsarana namoaka an'ilay hoe izy ilay olona mbofidy izay mifandraika indrindrandrina amin'izay resaka hoe transparence zay anatin'ny asanay zany ohatrany hoe mitrandraka ny vaovao mahakasika an'izay hoe iza ny lany ohatrany ahoana ny vokatra nanamarika amin'ny fifidianana communal sy municipaly 424 ny tsy fanarahan-dalàna maro hita sy tsapa fa misy zavatra tsy ara-drariny ary tsy nandeha amin'nitsy ny fifidianana sy ny famoahana ny vokatra ny fifidianana ho ihany ny safidy mbola tsy fantatra ireo firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana nefa ny antota-kevitra rehetra momba ny zava-misy marina tamin'ny fifidianana farany teo iny dia matetika hitantsika mitranga nefa indraindray ohatrany hoe miova ilay vokatra ny an-dalana eny ny antony no ny antony maro samihafa zany hoe eo zany anay no mila mijerera ohatrany anay zany a ny tena olana zay ahoana no afanay mahazo an'ilay vaovao mahakasika izay amin'izao tsika mitendro zany dia tsy mbola tena nke olana fa nisan'ny fanambo anay zany ny fahazahoana ny vokatra eny amin'ny tribunal administratif ahafahanay mameno ny fanadihadinay nataonay misy ihany koa ny vokatra mbola angam-baovao mila angatana eny amin'iseny raha tsy tena ohatra hoe ohatrany ahoana ny resaka fampiasana ny arabola tamin'ity resaka fifidianana be ny tanàna ty ny andro mpifidianana anay dia efa nahazo fitarainany ohatrany hoe anatin'izay nisany efa navoaka anay zay tamin'ny andro mpifidianana hoe misy ny nahita boka ohatrany hoe nahita hoe bocage dur na nisy ny hoe tsy afaka ny fidy hoe tsy afaka ny fidy izy tamin'ny andro ny fifidianana be ny tanàna raha afaka ny fidy izy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny fiandohan'ny fifidianana dia efa tsikaritra fa nisy ny tsy fanaran-dalàna maro ireo fitarainana voaray tamin'izany raha ny fanazavana trany ny volana febroary ho avy izao no anaovan'ireo firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana ny tatitra fara-mahakasika ny vokatra azo tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna natao teto amintsika ny 1 desambra lasa teo iny ho an'ny tandrazana sa tombontsoa manokana ny fihetsika politika asean'ireo mpitondra eto amin'ny firenena ankehitriny fanontaniana apetraka ireo mpanaraka andrarahan'ny-pirenena manoloana ny zava-misy ianan'ny malagasy amin'izao izany rano manahirana jiro maizina ampototry ny mazava ny vitim-piainana tsy voafehy ny famoronana asa tsy misy ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra ny kolotsaina sy ny soatoavina potika ny demokrasia lavo tanteraka ny harem-pirenena baranainy ny fampianarana zarara mandeha mitrosona amin'ny tany ny sosialy
mitsipozipozy ny toekareny manomboka amin'ny teny rery ny ankamaroan'ny malagasy eny an-dalana na ny banky iraisam-pirenena zany ampiseho fa tsy mitsaha tombony isan'ny gasy miaina ambany vahony fahantrana tsy fotoanan'ny fanakorontana izao hoy ireo mpitondra izay nampitandrina manoloana ny mety ofitroarina sy mety ofimpoahana ara-sosialy ka mety hitarika ho any amin'ny fidinana andalambe ho ataon'ny vahoaka mahatsiaro fa tsy mahomby ilay fitondrana tsy misy vahoaka milamina izany eto ary madilo ny ataka isan'andro ataon'ireo vahoaka ireo ny sofina mpisolo vava azy ireo satria izahay no hitan'izy ireo fa akaika azy hoy ny député voangy rary manarivo manitra ny malagasy ankehitriny hoy ny fanamafisana ho ana député manokana zany dia zao tsy ny vahoaka no mitady korotana fa ny fitondram-panjakana no mampiteraka savorovory ny vahoaka satria ny zo fototra tokony iainany tokony hositrahany dia tsy misy zany ny PPN ny vary zany sakafo fototry ny malagasy nefa zao fidina lafo be lasa produit de luxe ny rano fisotro madio zany zo fototra zany nefa tsy misy lasa tsy mahavita asa ny vahoaka fa mifoha amin'ny firial mandeha matsaka rano dia reraka dia tsy mahavita ny asa fivelomana reraka ny jiro hatramin'izao lazaina fa tsy ho tapaka ntsony ny jiro zara raha mandeha ny jiro simba nde sehatra asa fiveloman'ny olona ka raha misy miteny hoe tsy fotoanany korotana zao tsy sitrapon'ny vahoaka ny te hikorotana fa te hilamina tsara mihitsy ny olona fa ataovy miahatra any amin'ny ato volaniny ko sara le fampandrosoana mba hahafahan'ny fitsaka mba hahafahan'ny miaina ara-dalàna fa tsy fampiororona fotsiny tsotro zao zany aminay rehefa tsy zaka ny vahoaka io dia tsy maintsy mitroatra izy ary tsy izy ny te hikorotana fa ny ataon'ny fitondram-panjakana tsy faiza mitatana mahatonga le korotana zany hoe avy amin'ny fitondram-panjakana mihitsy fa tsy avy amin'ny vahoaka kory raha isy zany zavatra telo ihany no mahatonga ny fahantrana dia ny loza voajanahary ny ady an-trano ary ny fahatelo dia tsy faiza mitantana tokony ametra-pantaniana amin'ny tenany amin'ireo toe-javatra telo ireo ny mpitondra satria efa ny banky iraisam-pirenena no ny laza ny fitombon'ny tany fahantrana eto amintsika ho iatrany ity député ity eo mihitsy le tsy fahaizany faharoa manaraka zany dia fitiavan-tena tombotsoa iombonana tombotsoa ny tena mamaika fa tsy ny tombotsoa pirenena variana daholo manao mitrandraka ny are-pirenena daholo samy manangona asangaza ingy ambany hoe fulany ny paisiakady dia mirotsaka daholo ny rehetrarehetra zavatra tokony asa atao fampandrosoana dia tsy atao fa le manangoka rena ny mahamaika miezaka mafy mifehy sy mitazona ny fahefany ny mpitondra ankehitriny mampiteny ny basy amin'ny alalan'ireo manodidina azy ny sary mitranga nefa manomboka miasatro ny toedra raha na ao anatin'ny fanjakana aza ny firodanan'ny fanjakana hatramin'izay dia ny ao anatiny no matetika no manafaingana azy ary efa betsaka ny tondro maneho izany ho iatrany ny faneho-kevitra nafana ohatra teo aloha teo ny aia teo anivo ny samy mpitandro filaminana tolay resaka tsy mahazo mivoaka antakazeriny izay nodisoy ny tompon'andraikitra ambony ny fietsika asehon'ny mpitondra dia manambara mazava fa misy zavatra mampikoropaka ny fitondram-panjakana anoany ka ny azy no ataon'ny tonga aloha mba andemetsaina ny vahoaka mila fiovana ho iatrany ny fanazavana mivoaka ny feo ankehitriny fa ikitika governemanta ny fitondrana ankehitriny ahina ho fomba fotsiny ihany izany raha izy hoy ireo mpanao politika fa nitota ihany no avadibadika eo raha tena sa ny filoam-pirenena ka tena te hikitika marina ny governemanta dia ny premier ministre no esorina voalohany ankoatra izay manko dia fiatsaram-belatsia fitotaona mahery no misahana ny tsay kristiany asa maha premier ministre sainga raha mahita ny vokatra netiny fa nahatra amin'ny volamena zany vadika vy tsy isy fitantanana iova izany eto ratsy ny lohany mihitsy no miova hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny vami PM aloha premier ministre aloha premier ministre aloha no mialo nandritry ny sino mandany izy zao ny renenina saimpiry tsy tsisy vokatsoa tena tsy nisy vokatsoa azo misy tamin'ny tsay kristian zany hoe avatra mampimean'le hoe volamena lasa tongamby zay de fa zavatra anankiray tena maminatra manala baraka nle firenena jereo tsara mihitsy ake ny fahasahiranany olona any ambanivohitra jereo tsara ny fahasahiranany olona amity le totovana ny tambary totofana zao anaovana an'le autoroute maka izy io makany tamatavy sa autoroute makany tambary
otratra eto aloha no hitan'ny vahoaka dia autoroute makale tambary zany hoe tambary tototra ary jereo laniera zao a sy ny karazan'iny a lasa feno rano daholo dikotry ny rano daholo satria tsisy canal d'évacuation tiovana Tananarivo sy io gouvernement io tsisy kritikena an'io tso satria gouvernement tsy namokatra io nandritry ny taona teo ambany fitarian'ny Tsay Christian. Ankoatr'izay tsy fiteny ray aman-dreny ireny nataony Général Misotro Ronono mandraona vahoaka ireny raha neo nanjaza ao an-trano ka mitaraina dia ny avoky azy no ataony ray aman-dreny fa tsy fehikibo no avoaka ikapohana azy. Mahita vahaolana ny mpitarika rehefa misy ny olana fa tsy fandrahonana no atao hoy hatrany ity mpanao politika ity. Satria tena olona miteniteny foana zany hoe miainga tany amin'ny vahoaka ianao ka ianao indray miteny fa vahoaka tsisy tikany fa maivana nonina aza zany amina miaramila mihitsy aza mitady zavatra amina miaramila fa tsy harisy miaramila zany mihitsy avy amin'ny vahoaka ngereo resaka matavy satria iny sy le nga isa ty le nareo moa miatso ny gouverneur fa za tsy miatso ny gouverneur fa teo anaty lalam-pandrena tsy misy an'izany gouverneur zany Madagasikara tsy mila gouverneur zany donc olona tsisy ilana an'io olona tsisy ilana azy mitiamena toerana fotsiny miteniteny foana fa ny mpitondra fanjakana zany a olona tokony manana fahaizana mifandray aman'olona voalohany indrindra revy ny général revy fiteninao fandray aman'olona ve zany fa tonga de raisinao fahavalony vahoaka manodidina anao nefa anao nge ny ala tao ny vahoaka fantatry olona tao nge sy ataonao e. Lany filoham-pirenena tamin'ny isam-bato 2010 isan-jato teo ny filoha tsiranana tamin'ny taona 1.700 fa niongana izy ny taona 2.700 nalaza taminy teny hoe tsakitsaky 100 fa nirodana ihany ny oropaka 40 taona ny amiral Ratsiraka izay nitondra nanomboka ny taona 5.700 fa nirefitra ny raharaha ny taona 1.700 isan'ny nalaza taty Afrika tamin'ny tanjaka teo amin'ny fitondrana miaramila afaka tena ny feny ny manambasy ny amiral Ratsiraka na l'amiral Rouge hoy ny afrikanina tafavena teo amin'ny fitondrana avy eo saingy nirefitra ny taona 2020 tsy ny basy na tafondro na fanovana gouvernemanta no ifehezana ny fahefana fa ny fitondrana vahaolana ho an'ny fiainam-bahoaka sahirana hoy hatrany ity mpanao politika ity. Miaiky ny mpitondra rehefa any ivelany fa tena maloka ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara fa rehefa eto dia tahaka milamina ny zavadrehetra tsapy izany nandritra ny fanadiadina mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona na ny examen périodique universel fa 7 izay tanteraina any Genève Suisse. Raha atao fijery ankapobeny betsaka ny endrika fanitsakitsahana zon'olombelona eto amintsika toy ny fampidirana amponjatsara draniny indrindra fa ny ara-politika, ny tsy fahalalana ara-politika, ny famonjana olona tsy misy fitsarana, ny tsy fanomezana jiro sy rano araka ny tokony ho izy ny vahoaka. Nilaza sanana mafy ny ministry ny filaminam-bahoaka fa misy ireo tranga mampivarahontsana manery ny fidirana an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana ampiasa fitaovana amin'ny ara-dalàna toy ny fakana-kerina sy ny famonoana amin'ny fomba feno abibina misy eto Madagasikara. Ny tsy fandriam-pahalemana maritra an-tanan-dehibe no ireo jolahy mirongo fiadiana, ireo jolahy mahavita miantsa mpitandro ny filaminana sy mamono ankitsirano, ny fanafihana misy fandorana tanàna sy fahafatesana olona, ny fakana ankerina ankizy miampy fanolanana sy ny maro hafa. Ireo no voatanisa kanefa raha ny fihetsika asehon'ireo mpitondra eto amintsika dia milamina ny Madagasikara. Voaja ny zon'olombelona ary milamina tanteraka ny fiainam-bahoaka. Misy ny lalàna eto Madagasikara saingy fampiarana azy no ataony mpitondra amin'izay itiavana azy anka fiatsaram-belatsihy rehefa any ivelany toy izao hoy ny fanehoan-kevitra. Tany anankiray miolona misy fanjakana dia tsy maintsy tany misy lalàna. Eto amintsika raha jerena ny lalam-panorenana tena tototra lalàna feno mananatsika be tabe manan-kareny Madagasikara raha resaka lalàna fa fampiarana tena tsy misy mihitsy fampiarana hatramina zavatra bitika kely ary jereo tsara fa maneho hevitra ke zo ny maneho hevitra an-dalambe ozy tonga eo fitondrana izy nga zany ny zavatra ataony manenjika olona indray no ataony ka jereo tsara ny zay fotsiny raha fa-tsy zay fotsiny no hojerentsika hoe maneho hevitra fanehoan-kevitra olona an-dalambe tsy azo atao ka vo maika feny vahoaka feny olombelona anana malagasy izany tsy anana malagasy
tsotra fotsiny malagasy manan-karena amin'ny lalàna fa tsisy fampiarana na ray ary tsara moa ny manamarika fa tafiditra ao anatin'ireo firenena 410 anaovana fanadiadiana mikasika ny fanitsakitsana ny zon'olombelona hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana janoary izao i Madagasikara. Fanadiadiana ahafahana mamantatra ny hoe aiza ho aiza ny toeran'i Madagasikara amin'ny fampanjakana ny zon'olombelona. Mety isy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra mikasika ny firenena toy ny famatsim-bola, fampiasam-bola satria isan'ny masotsivana ijereny ireo mpiara-miombona antoka izany. Raha ny filaharana farany navoaka ny World Justice Project ny taona 2024 dia amin'ny tananlarana faharoa amby folo ambizato amin'ny firenena 270 ambizato i Madagasikara amin'ny resaka fampanjakana ny tany-tandalana. Raha ny filaharana farany ny taona 2024 izay midika fa tena ratsy toerana. Fahairany tanteraka ny mpianatra monina misy te Hongary akatsy voaloha tato anatin'ny 2 herinandro zao. 2 herinandro ny anana fahasahiranana tanteraka satria nanisy aza ny fifampiresana sy fifampijinina tamin'ireo tompon'andraikitra namana ny olana nandamoka izany ka antony tsy maintsy nidenan'ireo mpianatra an-dalambe nanao ny tsy fahafaliany. Tsy fidiny ho anay mpianatra ny anao ny grefy ao fa misy andraikitra hitanay fa tena tsy tafita aty aminay le zavatra atao dia izay no mahatonga anay morosa amin'izao manahirana anay ny fianarana sy ny zavatra rehetra izay ataonay aty nefa ny ao anatin'izay ihany koa dia mbola manahirana ny fisian'ny rano ny insécurité sy ny rehetrarehetra. Mifampitana hafatra aloha amin'ny tompon'andraikitra izay tratranay izay fantatray dia efa tena nisy natao tokoa efa ela efa hatramin'izay 2 semaines zay dia reto-kandra reto tena tsisy rano dia izay mahatonga anazy hoe inona natao manahoana natao ina président natao dia izay no mahatonga anay hoe midina amin'izao fampiantsoana izao. Zahay aloha tsy teknisianina fa efa nifampiresaka izay efa nandritra amin'ny fotoana ela hoe jereo le zava-misy satria olana efa mpiseho matetika eto amin'ny campus manodidina an'ity mampiasa pompe dia misy resahana foana hoe zao ny olana fa mifangatahana hoe tsy teknisianina fa jerena le izy dia izay nangatahanay handraisana fandraisana andraikitra fa mbola tsisy aloha hatreto mbola maina tsy fisina rano foana zahay hatreto. Farafakely ny mandany rano ray bidon ny mpianatra iray raha tena mitsitsy ety an-toerana. Mbola vidina 3 arivo ariary nefa ny ray bidon izay mavesatra amin'ireo mpianatra ny fanjifany izany noho ny fahasahirana nefa iainana andavanandro. Misy fotoana tao anatin'izay 2 semaines zay nandeha ny 2 andro teo amin'ny 2 heures teo dia zista goty bidon 3 eo ny feno mandramaraina ny andro izany hoe eo amin'ny adiny 3 moa zany izy mandefa tsy mandramaraina ny andro dia bidon 3 ny feno dia tapaka le izy goty eo amin'ny 20 minutes 15 minutes 20 minutes eo mba mandeha tao anatin'izay. Hatreto aloha misy mivarotra rano 3 arivo ariary ny ray bidon ambadimbadika ao moa zareo zany tsy maninona satria mety misy fotoana ilaina satria rehefa tena tsisy hoaiza moa ao dia tsy maintsy ilainay zareo dia 3 arivo ariary ny vidiny rano efa tsy zakanay tena tsy zakanay tsolo izy ny olona ray na ny trano ankiray ny tokantrano anankiray zao mety misy mpianatra 3 eo dia ny rano ampiasainao na ny WC na nahandro ny rehetrarehetra zany dia ilaina rano daholy izany hoe mandany rano farafahakeliny zany tokony ray bidon par personne tena hoe miafy zay amin'izany. Zay tegna mangataka ry tompon'andraikitra mbo andraikitry mifanandrifiana retseraikeraiky mahakasiky jalon-drano aminay aketo. Zay koa fa tsisy rano mandeha mangala rano misy 2 kilometra miala amin'ny sitinay eto sakiny izy mbo mandeha amin'ny aligny zegny zay tsy mandry aligny miambigny fandehanany rano fogna isan'andro zay ampanantenegny maraigny mahita vaolagna nefa tsisy vaolagna zao efa ho avy 2 semaines zay tsisy rano. Tsy mitady valiny ankoatra ny famerenana amin'ny laony ny rano eny amin'ny trano fonenana ny mpianatra. Na mitandrina ny tompon'andraikitra izy ireo fahitra amin'ny sehatra mafimafy kokoa raha tsy misy miaino sy tsy misy valiny fitakiana tao. Tsy angatanandro ihany koa zany fa maika tanteraka ho ny fanamafisany. Vonjy eo zahay fa mijaly tsy misy rano dia miandra an'izay fandraisana andraikitra zay zany zahay. Fantelo ny androany ny voanyrosy tamin'ny fampiantsoana fampitana mivatana eny amanjery tahaka izao nanaovana azy niezaka nandamy manotenty toerana zahay fa efa mihoatra ny tokony ho izy le tsy misy dia tsy maintsy nydroso amin'izao. Inona zany ny tokony nataonay androany io dia rehefa tsy mandeha androany ny rano satria efa tena tsy misy rapitso mihiditra midingana izay velonay
fa mafimafy kokoa mba isily le vaolana raha zay no manaitra nareo tompona andraikitra vo ietsika anareo nanamafy ireo mpianatra fa tsy vaolana intsony fifampidinena rehefa tsy misy valiny ka amin'ny alalan'ny hetsika tahaka izao no entin'izy ireo eny hoana sy anaovana fangatana mihitan'ireo tompona andraikitra sy andraisan'izy ireo fanapakevitra manoloana ny olana misy izay efa tena miatra manainy. Mitoy indray ny fahatapahan-jiro sy rano eto Andrenivohitra. Maharitra ora 5 eo farafahakeliny izany voakasika ny fahatapahana ny tambajotra iraisany eto Antananarivo raha ny fanambarany jirama. Raha tsy teny afa-tsy Ampefiloha, Andavamamba, Anosy-Be, 67 hektara, Andohalo sy ny maro hafa. Ny jiro no hery ary ny rano no haina ho iatrany ny fanamafisana. Kanefa dia toa atao amin'ny fitondram-panjakana tsirambina amin'ny fanomezana izany ho an'ny vahoaka. Miteraka fikorotanana ho amin'ny fiarahamonina sy ireo mponina izany. Mibaby ny tseran'ny aina ireo orinasa salatsalany ny velona amin'ny jiro sy rano. Mitaraina mafy ny mponina ny amin'ny fahatapahan'ny herinaratra raha ny tety Andavamamba anaty hazo faharoa manokana. Raha ny fanazavana dia miankina amin'ny jiro sy rano avokoa ny asa fitediavana sy ny fiainan'ny akamaroan'ny mponina. Tena tsisy. Dia ny ankizy zao tsy mahazo sakafo isan'andro rehefa mpamboarina ny saina. Hoe atrehana ny zava-misy. Taraina amin'izy moa dia fa mianty jirama ihany zay fa tsisy mandray, tsisy maheno feo, tsisy miaina. Rano haina, jiro hery. Rano zany tena tsy hoe mbola lavitrezaka iandry zavatra lavitrezaka satria tsy fantatra. Na solution fa tena grave be. Dia aloha zao tena tsy mba nitaraina fa androany zay mitaraina satria tena miankina amin'ny rano mihitsy ny asanay. Izy amin'le voatapaka ny jiro dia mijaly be tsy mivainga angeo. Mamanay moa zany tena mijaly amin'izy satria mamanay mpanao kilasy tena mijaly mihitsy zay ty amin'ny fahatapahan-jiro. Tapaka io amin'ny ao anatin'izany dia tsy afa-manoatra ireo mponina manoloan'izany fahatapahana maharitra izany. Efa na dia manao fomba rehetra ahafahana manangona rano azy ho iatrany ny mpanadio fiara iray. Nenay moa dia kinina amin'Andriamanitra tonga tovy mandeha ilay jiro sy rano. Zay sisa. Tsy afaka tena tsy afaka hiteny jirama intsony zay. Fa tena manomboka simba le asany majinika. Le petite et moyenne entreprise zany tena simba mihitsy. Efa tena hitanay enikenina ihany orinasa ry tsisy jiro tsisy rano fa efa tonga eto izy zao. Efa nanao fanangonandrano zay fa tsy maharaka, tsy ampy. Volany izy zany dia efa tsy hay mihitsy ahoana zany. Manoloana izany dia manao antsoava avy amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny tompona andraikitra ireo mponina ety ny amin'ny fijerena akaikiny sosialy sy ny fiarian'ny vahoaka. Misy kely ihany zany le rano zao fa zay herinandro efa kely, goty kely zara raha mba ahafahana misasa, mahandro sakafo. Anay mila pression be, mila rano be zany zay. Passa fa dia manararaotra kely miteny ao amin'ny jirama zany mba jereo ihany le jiro sy rano, surtout rano. Mba manao antsoava mihitsy hoe mba jereo le aty ambany tanàna fa tena mijaly, jiro, rano, tena mijaly. Vidim-piainana aty tena miakatra, ny rano sy ny jiro matetika tsy zao ko. Zay mba etaetanay mba etsonay an'ilay fanjakany dia mba jereo zay fa tena mijaly aty ambany tanàna. Taona ny asa itoam-pitantanana manaraka ity raha tokany fototra tamin'ireo asa maika ho fananganana ny farava sy potika hatramin'izay no natao nandritra ny tompom-pitondrana teo aloha. Ny fanamboarana ireo lalan-kely mamakivaky ny tanàna, ny fanazavana ireo elakelan-trano ary ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa izay ampiasan'ny mponina andavanandro no iaingana amin'izany. Hoy ny ben'ny tanàna voafito amin'ny komina Ambohidrapeto. Ambohidrapeto manao dingandava amin'ny fampandrosoana ny tandrona apetraka, hoy ny fanamafisana. Ary mampanantena ny tenako fa dingandava no natao teo ary mbola ho dingandava lehibe izay indray no tanterahana mandritra ity manday ity arak'ilay anaran'ny komina anay manao hoe Ambohidrapeto dia mendrika ho azy izany dingandava izany. Anatanteraka fampandrosoana no antom-piasinay
ary anatanteraka ireo fampanantenana natao tamin'ny vahoaka Nambohidrapeto dia vonona ary iady hatramin'ny farany ny amin'izay fampandrosoana izay. Araka ny fanontaniana teo moa dia hoe inona no vaindondra ratsy maintsy ho atao. Hojerena aloha ireo mararany vahoaka rehetra arak'ilay concertation na fifampiarahana tamin'ireo vahoaka araka ny fidinana izay nataonay satria izahay dia malala ny marary an'ireo vahoaka ireo satria ny fampiresaka ny fampitafa amin'ireo vahoaka tsirairay avy izahay dia ny olonany rano tsy maintsy hovahana farak'izay maika. Vita izay dia hiditra ihany koa izahay ny amin'ny fahazavana ny tanàna ary hiezaka natanteraka ireo etaetany vahoaka izay marary izany ny ankoatr'izay satria maro samihafa ireo izay fampandrosoana tiany mapetraka isaky ny fokotany dia ho tanterahanay atsaka ny sendavany mahakasika kosa ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny etratany sy etratrano dia laza ity be ny tanàna ity fa amafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ireo commune sy ireo mpiara-miombonantoka antsoina hoe 3P raha toka tena miroso amin'izany ny fanjakana. Amin'ny fanjakana foibe azy dia izy no masy mandidina amin'izay rehetra tianao atao ny amin'ny fanapahana izay zavatra tiana apetraka dia manaiky izahay amin'izay fandaminana izay. Zany aza nefa dia afaka ihany koa ny mitady izay fampandrosoana izay ny amin'ireo mpamatsy vola maro samihafa araka ny traikefa sy ny fahalalana izay ananana fa entina mbavaka mba ho tanteraka soamatsara zany ary nisy fotoana moa ny tenako izay tsy teto toerana fa tany ivelany dia efa nanararoatra sahady ary efa natoko fa mbola ho averin'ny vahoaka ny amiko indray izay fatokisana dia efa misy sady ny zavatra azo eritreretina ny amin'ireo mpamatsy vola avy ivelany ho ampandrosoana izao commune malalana izao. Tontosa androany moa ny famindra-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna mpisolo-toerana sy ny ben'ny tanàna voafidym-bahoaka teto amin'ny commune Ambohidrapeto. Vahoaka maro no tonga niatrika izany androany satria ankoatra ny famindra-pahefana dia notanteraina androany ihany koa ny fametrahana ny samboady ho an'ity ben'ny tanàna eto Ambohidrapeto ity. Ny 5 ny ponina atao anatin'ny commune Ambohitrolo mahitsy dia mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Ny tongolo sy ny petit pois no tena vokatra aty an-toerana ankoatra ny vary. Mazava arak'izany fa fototra telo no ifarany asa maika ho an'ny ben'ny tanàna izay voafidym-bahoaka ato amin'ity commune ity. Eo ny fijerenany maolona, ny fanampiana ireo tantsaha ary ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa izay efa mihasimba sy potika avokoa amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Ny resaka tena vinanasa voalohany aloha dia ny resaka fanampiana ny resaka fiompiana sy fambolena ary ny manarak'izay dia ny fitadiavana lalana amin'ny resaka fanamboarana foto-drafitrasa satria dia tena ny akamaroan'ny foto-drafitrasa eto amin'ny commune Ambohitrolo mihitsy dia simba avokoa. Dia ny fahatelo ny resaka mahaolona zany hijerena manokana amin'izany lafa mahaolona izany. Resaka fambolena zao dia mpamboly tongolo gros jeunesse tongolo gasy ary mpamboly petit pois. Ny olana nefany eto amin'ny tantsaha dia rehefa miakatra amin'ny vokatra dia ireo zareo avy any Antananarivo izany hoe zareo mpandray vokatra no manao vidiny fa tsy ireo tantsaha dia izay ny tena anisan'ny tena mampitaraina ary tediavana vahaolana momba an'izany. Faharoany koa dia resaka vidina fanafody sy vidina zezika ampiasaina anisan'ny tena lafo dia lafo. Ny zavatra misy fotsiny izao miakatra ny tongolo ary rehefa Madagasikara misy ny mpamokatra tongolo dia mety ao anatin'ny folo voalohany ny commune Ambohitrolo mihitsy izany hoe mamatsy tongolo eto Madagasikara. Ny fitantanana mangarara no antoka ny fampandrosoana ka ahafahana manome tamberina andraikitra amin'ny vahoaka nanome fahefana sy nametraka fitokisana hoy ny fanamafisany. Ifototra amin'izany ny fitantanana mba ahafahana manatanteraka ny fampanantenana natao ho an'ireo vahoaka. Hiezaka amin'ny tena hoe tanjona dia ny fampandrosoana ny commune Ambohitrolo mihitsy izany. Ny mpiasa miasa tsara dia mbola mitovy fiarah-miasa fa ho an'ny mpiasa tsy miasa kosa hoe mpiasa mpampijaly vahoaka dia misy izany ny fipetrarasina amin'izay. Tontosa androany moa ny famindra-pahefana teo amin'ity ben'ny tanàna voafidym-bahoaka sy ny ben'ny tanàna mpisolo-toerana eto amin'ny commune Ambohitrolo mahitsy. Zara fa miaina asisa, zara fa misy hoan'ny vady aman-janaka. Ny fahamporetana no any mba hivarotana izay ihany mba vokatra kely miakatra. Izany no fitarain'ireo tantsaha malagasy amin'izao. Ny zezika lafo, ny masom-bolo manahirana, ny odi-biby tsy takabidy, any ka miaina toy ny rafotsy be verilona, ka miandry izay igadonany sisa ireo tantsaha. Mila fivoarana, saingy sarotra ny anantenana izany, raha ny olana atrehan'ireo tantsaha amin'izao ho iatrany ny fanazavana. Manampitrotraka ny fahasahiran'ireo tantsaha manakaiky ny commune taratany Volonondry
nitetikasa lalambe mikodana ny kely mba hivelomana indray no manko no totofana hoy ny fanazavana ara-piainana rehetrarehetra zany a zavatra misondra indrindrindra mivarotra zay ankehitriny am'izao a resaka tongolo mora be nefany ny fivoarana rehetrarehetra tsy misy ninninona mihitsy na ny taninay raha tratra ny lalana mikodana iny lany tosotra daholo satria zay eo ambany revanao tsy misy mihitsy ny velomanay satria tena sahirana zay lalana tena ratsy tapaka tena tsy misy na sarety ara tsy afa-mandeha am'izao tapaka tanteraka de zay zany mba mila fivoarana hoe fetsiketsehana na ny lalana na kopina indrindrindrindra ny fambolenay tapitra maty tanteraka am'izao de rava tanteraka mihitsy hoe tena zay sisa kely sisa fa maniry aloha de maniry ankoatr'izay nilaza ireo tantsavokasiky ny fanotofana tamin'ny tetika sampanjakana lalambe mikodana mampifandray Antananarivo sy Tomasina fa mbola tsy tanteraka atramin'izao ny fanonerana avy amin'ny fanjakana ny fampanantenana atrano no popoka hoy ny fanamafisana tsy nisy ninninona na de ariary ara mbola tsy misy tamberimbidy zany na ariary ara mbola tsy misy zany fa jerena fotsiny anapina aloha mbola tsisy fa hoe hoavy nefa mbola tsy misy zava-doza no miantra amin'ireo tantsaha hoy hatrany izy ireo rehefa tsy mamely mahafaty ny toetrandro dia ny olombelona indray no manao ny ataony tahaka ny tranga amin'ity tetikasa lalambe mikodana ity raha fehezina dia apotika ny tantsaha malagasy amin'izao miamazo vanatrany raha ombaratra miaraka amin'ilay faritrandro ratsy amin'ny lakandrany Mozambika ka nitondra rotsakorana betsaka tamin'ny faritrandrefana sy antsimo andrefana izy tato anatin'ny 420 ora farany 7.7 milimetatra ny rotsakorana voarefy tao Ngorombe raha 7.7 milimetatra kosa ny tao Toliara Malalatsinainy raha ny famitambavaon'ny meteo mikorotana tanteraka hatrany ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morontsiraka andrefana atsimo andrefana raha tsy monosy ny maraina teo dia tariminy manodidina 5 sy 900 kilometatra andrefana somary atsimo andrefana Toliara no nisy ny foibeny ny akatra ho 5 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary anao tafiditra 5 kilometatra isan'ora ny indrindra ao anatin'ny oram-baratra ny kisakany anatsimo somary atsimo atsinanana izy ka nafaka 6 kilometatra isan'ora mety tombo hery miandalana indray zato anatin'ny 3 ora manaraka ka ina hivadika ho rivo-doza raha ny fanazavana na izany aza dia tombanana tsikasika mivantana ny faritra atsimo sy atsimo andrefana ity andro ratsy miforona ity mbola hitondra rotsakorana betsaka hatrany kosa izy ho an'ny tapany atsimo sy atsimo andrefana hatramin'ny rampitso alarobia tsy misy ny filazana loza mikasika ity andro ratsy miforona ity misy kosa ny famitandremana mikasika ny fahabetsan'ny rotsakorana ho an'ny mpampiasa ranomasina tany New York États-Unis nahitana havana hafa kely teny amin'ny lanitra New York États-Unis toy ny sary hosodoko ny fijery kanefa tsy sary namboarina fa havana tsy fahita firy fanontaniana mipetraka ao andohany maro amin'izao fotoana izao hoe inona ny dikan'ity havana tsy fahita firy ity efa maika ilany hafa ny tanàna biby amam-bolona ny olona mampolo maro namony aina dia izao misy an'izao havana tsy fahita firy izao indray raha tsika ny sary ireto biby ireto indray dia anisan'ny biby folo voasokajy marani-tsaina indrindra raha ny nambarany ireo mpikaroka tany ivelan'ny tany voalohany ny orange-outane ny faharoa ny dauphin ny fahatelo ny chimpanzé ny fahaefatra elefanta ny fahadimy ny gris de Gabon ny fahaenina ny pieuvre na horita ny fahafito ny kisoa ny fahavalo ny goaika fahasivy ny voromalala ary ny fahafolo ny voalavo any Chine namokatra masoandro artificialy izany hoe noforon'olombelona zareo asinina manome azavana sy hafanana mahatratra eo amin'ny 100 tapitrisa degré celsius mandritra ny 17 minitra izy ity vao avy nametraka rekord maneran-tany i Chine tamin'ny alalan'ny reaktoran'izy ireo antsoina hoe EAST izay nomena anaram-bositra hoe masoandro artificialy hafanana mbola tsy nisy toa azy tokoa izany 100 tapitrisa celsius izany izay nitazonana nandritra ny 4.9 segondra natao hididingana lehibe ity mba hanomezana angovo madio sy tsy manara-pahataperana anoloana ny solika fosily vinavinaina ny anamora ny fandalinana sy ny fitsidihana toerana lavitra eny amin'ny abakabaka mihoatra ny rafitra masoandro misy atsika ity zava-bita mahatalanjona ity moa no nitanterahany Institut de Physique de Palmas na ASIPP izay ao amin'ny faritany Anhui mampifanakaiky antsika amin'ny hoavy ahafahany angovo mitambatra mamelona izao tontolo izao tsy misy fandotona ary dingana iray mankany amin'ny hoavy maharitra ny famoronana zavatra vaovao toy izao any Australie
Isan'ny tranga iray hita sy magaga ny paesiansa tany Australia ireo karazam-borona toy ny voromahery, ny papango na ox ny kety. Mampiasa afo fitaovana fiazana. Makaratsakazo mirehatra avy amin'ny doroala ireo vorona ireo ary alatsany amin'ny faritra vaovao andrehetana afo izany. Rehefa mirehatra mibozaka sy ny ahitra maina dia mipotra ho azy ireo karazana bibikely ka tsipony ho an'ireo vorona izany. Ity fihetsika ity moa mampiseho ny fahita-tsaina miavaka izay ananan'ireo vorona ka mampametra-panontaniana maro ny fahaizana miavaka ananan'ireo biby ireo fa amin'ny fampiasana fitaovana eo amin'ny natiora. Entsekilana nefa, zary lasa miteraka resabe izao tranga izao satria heverina ho antony mampirongatra ny fahamaizana any amin'ny faritra sasany izany. Arahantsika ny sary. Amanalina ireo Palestiniana afaka hiverina any amin'ny tany avaratry Gaza rehefa nafindra toerana nandritra 12 volana nisy tao an-toerana. Ao anatin'ny fampirarana sy ny fampiatonany ady amin'ny Israely sy ny Hamas no nafahan'ireo mponina niverina amin'ny trano fonenany tokony famontsorana ireo takalona na enafa. Manantena ny eo amin'ireo fianakavian-dray izy ireo rehefa avy nisaraka nandritra ny volana maro nefa tsy fantany izay mety ho toe-piainana izy ireo amin'ity faritra ravany ady ity ho ny fianoan-kevitra samihafa. Mianda miambavy ny fandehanana tongotra amotsy fodiana hatramin'ny zazakely. Mitondra entana na manosika sarety miaraka amin'ireo entana sy tavela sy potika ary voangana tao aorian'ny ady. Afaliana no hita soratra teny mitavana izy ireo, velona ny hira sy ny vavaka teny am-pandehanana, mamakivaky manelanelana ny ranomasina Mediterane ho ankavia sy ireo tranobe ravany ady ankavanana. Raha ny tarimarika nomena manam-pahefana ao an-toerana, efa mihoatra ny roa hetsy ireo olona niverina tao an-tanànan'ny Gaza tao anatin'ny roa ramonja. Raha efa saika eo an-tsasaman'ila ny mponina roa faingovatra tapitrisa ao an-toerana kosa no tsy maintsy nafindra toerana vokatry ny ady.